Andriana Solo ny haiko sy teny izy no vahentsika voalohany no raisina ary izahay sy Naina Razatovo Naina no hiaraka tafatafa sy dinidinika amin'ny tontolon'ny judo engany mba tsy hisy pont eto androany fa coca ihany ny betsaka indrindra angamba raha misy sahoana ay tsy tsony yoko sy pont ya wazarisy ay ay fa saka za te hisotro coca mantsy ohatran'izay no tonga anatin'le coca ya mba oharina ohatra hoe azafady le tsara ihany na sorona le coca coca manko teny japonais izy io rehefa ianao zany mianjera amin'ny fitomenana zany de coca zay zavatra zay fa mba tsetratsetsa tsy haritra ihany tamin'ny zahay vao nanao championnat de Madagascar mazava ho azy moa fa ny ray aman-dreninay tsy manambola na andehananay hiala fotsy 60 km miala ny Tuiliara de le judo zany no nahitanay ny Antananarivo voalohany tam'izany fotoana zany nanao finale le frérako zany tao anatin'ireo de mivantana tamin'ny radio Madagascar le finale de rehefa randeha le combat de miteny am'izay le mpanao gazety hoe coca de miteny am'izay ray aman-dreny mbo laozany zareo misotro coca Andriamatoa président angamba ny fanontaniako voalohany na tsy fanontaniana fa ny remarque voalohany de be dia be ny compétition internationale efa vitan'ny FMJ tamin'ity tapan'ny taona voalohany ity zany hoe nisy an'le championnat d'Afrique zany de zao nisy an'ny timady mandeha be mihitsy ny judo ary zay ao anatin'ny live sport zany nanao an'ireo retransmission reo am'izao fotoana zao angamba ny azo lazaina fa nohon'ny finiava ambany aminao de lasa mivoatra be amin'ny ara teknôlôjika ny judo zay ny tena hita mijery voalohany indrindra am'izao zany anaty judo tsisy ny atao tanana antsony na ny tirage au sort ary atraiza io zavatra io nisy eo satria hatramin'ny kimonao ary zao lasa misy puce aina ny fetra ya marina aloha zay voalohany indrindra na io président tennis io mahafantatra le fitiavana an'le sport ny tena zava-dehibe fa ny hipetraka ho filoha tsy resaka fitiavana fahafantarako ireo président fédération rehetra reo tsy resaka position le izy fa resaka tena hoe fitiavana izay zavatra zay nefany ireo président rehetra reo mitovy amiko na fomba fijery mahita fa ny sport malagasy zany tena mbola lavitra misy antony io misy antony manao fa manina ny sport malagasy no tena taraiky be par rapport amin'ny sport hafa nefa zavatra naturel zany izany fitiavana sport zany hitatsika amin'ny fitiavana malagasy an'le sport ary tena makarary foa rehefa resy le malagasy ka izay zany ny antony rehefa anisan'ny politika napetraky ny fédération malagasy de judo hoe afahana développer les sports malagasy indrindra fa io tarandra judo io dia fanatsatsara le norme internationale le défilé hommage zao io le tamin'ny timade hitatsika zany fa ny décor sy ny toerana anaovana le compétition de na raitra de raitra tokoa ya sotranareo aloha de tiako ambara zany ao anatin'izay zavatra zay ny zavatra rehetra nefa miatomboka amin'ny azoko atao nofy miatomboka amin'ny vision ka ahoana afahatsika mitarika akizy anankiray mametsaka an'izay nofinofy zay ho lasa lavitra akizy anankiray eto Madagasikara zay miaina ao anatin'ny firenena azoko lazaina hoe mahantra na tena gisitra mihitsy par rapport amin'ny firenena rehetra satria rehefa anao compétition izy tsy teny tsika hoe ty compétition afaka manao amin'ny la France zay satria manambola la France ka izay zavatra zay tsy mety fanidinihana daholo de zay mahatonga anay hoe
aleo zany a manaraka norme internationale ny compétition zay ataotsika rehefa mijery koa le ankizy zany sala mitovitovy am'ireny idôly zay alainy a any amin'ny compétition internationale reny zay zany le politique nampiasan'ny fédération hoe afahany reo ankizy reo miaina sahady a am'izay niveau international na de mbola tsy any ara le ankizy satria tsy afaka ho forcevantsika piditra an'izay am'le ankizy ihany fa anjaratsika mampiasa ny zavatra rehetra mba afahan'le ankizy zany a manana an'izay nofo zay hoe mba te ho lasa lavidavitra kokoa zany a amin'ny fiainan'ny sport zany izy sady zavatra anankay tena tsikarotra rehefa amina compétition ohatra reny raha ohatra izy ka tsy zatra am'ilay tontolo iainana amin'iny le hoe eto ny tontolo iainana iraisam-pirenena fa mizatra fotsiny izy am'le tontolo iainana misy anazy raha miverina kely am'le hoe tany Tuléar de sahirana be mandeha 10 kilometra sy ohatr'izany a tsy mivoatra manaraka an'izay ihany koa lay toetsainy le ankizy hiatrika le fifananany raisam-pirenena zay aloha voalohany faharoa manaraka an'izay a tsy manana nofo mihitsy le ankizy a ary rehefa tsy manana nofo le ankizy a de lasa tsy ezaka izy a hiotran'izay zavatra vitany androany ahoana ny feritreritra am'izay zay le fefanambarako teo a fa le izy zany misy zavatra maromaro a tsy maintsy fenona afahan'le ankizy a manana an'izay nofo zay a no afahan'le ankizy zany a manana an'le finoana hoe za afaka hitovy amin'ny olona io ka izay zavatra dray zany misy communication be deaibe miasa ao anatin'le izy de misy fanampina mila ataona raha tsy teny fotsiny hoe taranja vitsivitsy reto ianao zany a raha hideveloppe an'izany tennis zany na hideveloppe an'izany natation na judo reo taranja reo zany a raha vao miteny fotsiny ianao a tonga de efa miteny tsy natao ho an'olona rehetra zany tennis sy judo sy lomano zany fa natao ho an'olona manamanana izay zavatra zay tsy maintsy iadiny fédération rehetra zay hoe nao a na de tsy manana renao a afaka manao judo ianao a afaka manao tennis ianao a afaka manao natation ianao fa izay zavatra rehetra zany no afahana hoe andeha zany a anatona bebe kokoa an'le ankizy malagasy a ny fédération zay fahitako azy de zay isaorako manokana ny ministre ny fampianarana izay fefa manokatsy izy a ny idiran'ny sport any antsekoly any ampianarana zany de efa misy fédération maromaro zany a no miditra any a mba ahafahany ankizy a ahafahan'ny fédération manatona bebe kokoa ny ankizy malagasy amin'ny saranga rehetra zany na somary tsy manana le ray aman-dreny na misy ray aman-dreny manamanana na ray aman-dreny manana de hanana an'izay fitoviana zay zany a ny ankizy rehetra ka mara le niteneninao teo a hoe tsy vitany hoe no fotsiny le izy a fa mila hoe mino le ankizy a fa afaka manao an'izay zavatra zay izy raha nandinika itsika de somary taranja n'olo tokana daholo teneniny présidence teny teo a nanonona tennis ianao a aleo tonga de ampidirika ihany koa président Stéphane satria am'izay tsika rehetrarehetra reto a afaka miady hevitra miaraka ao anatin'izay le izy zay satria vao teny teo fa nitaranja tennis ihany koa de tafiditra ao anatin'izay le hoe nofinofy a misy voaviny nofy a am'izao fotoana zao a efa somary manahirana ihany koa vao afaka mandeha miampita manao championnat d'Afrique satria niovan'ny lalàna ny fahafahana miditra manao qualification moa zany manao ny championnat d'Afrique ahoana ny fieritreretanao an'izay amafoloan'ny fédération na vao mafana anao misaotra anao rena voniandro nametraka izay fantaniana zay araky ny lazaiko tamin'ny reny propagande reny de ny fandefasana ny équipe nationale any ampitan-dranomasina ahafahany mandray anjara amina fifaninanana internationale de ho raisin'ny fédération malagasy ny tennis antanana zato isan-jato ohatra zao raha hiteny fotsiny hoe misy tournoi grade 1 any Tunisy
c'est warany championnat d'Afrique par équipe U14 gradin io zany anisan'ny niveau ambony indrindra amin'ny U14 zay ahafahany ankizy mpilalao-tsika mahazo point ahafahany mandray anjara amin'ny championnat d'Afrique tsara fantatro zany fa tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny roapolo voalohany ianao eto Afrika vao afaka mandray anjara amin'io championnat d'Afrique io nefa ny atafidirana am'izay le roapolo voalohany zay mila mahazo point be mila mahazo point be dabe de ny ankizytsika moa zany de efa ho alefa manomboka amin'ny 21 juin ka hatramin'ny 2 juillet en Tunisie de izy koa ny tournée africaine zay ho ataon'ny 18 any Afrique Atsimo sy any Zimbabwe de isy ihany koa ny championnat d'Afrique U14 any Afrique du Nord mbola tsy tapaka aloha le firenena zay anaovana azy U14 ho an'ny lahy sy ny vavy de eo ihany koa le hoe tournoi international jeune dodo zay ataon'ny fédération mauricienne io koa zay grade 3 indray izy io anisan'ny ahitana firenena maro U12 U14 zay andraisantsika anjara zany de ny championnat d'Afrique U12 any Casablanca Maroc any Maroc de ireo fandefasana ireo ankizy rehetrarehetra zany de ho raisin'ny FMT fédération malagasy tennis tanana zato isanjato fa ona nefa ny fomba iomanana izy ireo zany ahafahany miatrika izy eo mantsy le hoe andeha fa mandeha tsy hitsangatsangana satria raha hoe hitsangatsangana de zay koa mba andeha ny ankizy moa zany efa samy manana niveau daholo reo araka lazaiko teo reo ankizy reo efa tafiditra ao anatin'ny équipe nationale daholo zareo efa manana programme anasany fa isy ny regroupement sy renforcement ho ataony miaraka amin'ny fédération malagasy ny tennis de io moa araka ny teny président sy teny teo mila manana nofy le ankizy fa ankoatran'le nofy ao ihany koa le famolavolana le ankizy eo atokantrano zany de anisan'ny zavatra important indrindra mamela aloha iteny eto za moa mananjanaka moa za ko anakiroa ao anatin'ny miaino ao anatin'ny tennis tanteraka raha ohatra ka afaka mame conseil ihany amin'ireo ray aman-dreny le rarahana tanteraka mametraka pression amin'ny ankizy hoe ianao efa netoana zao ka tsy maintsy manao zao raha vao hoentina taritina am'izay le fitantanana sy fanabeazana le ankizy de sûr et certain fa izy blocage le ankizy aveo matahotra za raha vao tsy mahavita zao de bedy lasa misy pression ka zay zany mba conseil afaka ameko satria zay miaino anatin'le izy tanteraka tsy mametraka pression amin'ny ankizy mihitsy fa teny amin'ny fotsiny hoe tsy haiko azafady aloha fa tsy haiko miteny izy amin'ny teny gasy hoe prends plaisir zay marina aloha zay tena non zato isanjato manana an'izay zavatra satria le izy ane zao hoe aza adinitsika fa ny sport de fitezana ka mahafitezana azy zay a izay ny antony le zaza zany tezaina hiakatra ambonimbony kokoa fa raha vao aza adinonao tsika fa raha mijery tsara tsika tantaran'ny sport a fa be de be ny olona maty a mamono tena satria izy tsy lasa voalohany mafy be le misy satria le pression iainana zany a tena mafy de raha tsy teny fotsiny aho izy moa tsy mahafantatsa an'izany Ronaldo zany tany Paris torana ane Ronaldo talohan'ny finale satria tsy zakany tsony le pression apetsaka aminy indrindrandrindra le pression avy amin'ny gazety ny équipe ny frantsay tonga de rava l'équipe ny frantsay satria omena pression be ka za aloha zato isanjato mijery zay fa ny ankizy aloha hoe ty zany zava-bitany n'androany a de atosika izy havita bebe kokoa de résultat manaraka eny ihany satria le izy ane tsy vitany hoe sport fotsiny fa kilalao ka izay ny za aloha d'accord mihitsy satria marina fa rehefa atao le sport ary zay tokony ampianarina koa any piti fanatanjahantena satria lasa manimba akizy tsika am'ireny zavatra reny hoe reny nandeha de tsisy résultat zay ne name tsara ny maha président ny comité olympique hoe fanjaisana anjara no tena zava-dehibe
ya fa le zahay moa am comité olympique fa hiezaka koa ampianatra ny mpitantana fa misy projet efa mandeha fomba fitantanana fédération fomba fitantanana club fomba fitantanana fomba firesahana amin'ny athlète satria nakabiazan'ny entraîneur nakabiazan'ny mpitantana eto a Madagascar zany tsy manana an'izay zavatra zay ka lasa manimba an'ilay ankizy mialatsiny afa nanavaka le izy moa zany zavatra tsikaritra de fa za mahita tsy haiko inaina sy aja raha mahatsikaritra fa hita hoe mivoatra lay tontolo ny fanatanjahantena eto Madagasikara am'izao fotoana zao rehefa avy eo moa zany za moa niteny tamin'ny voalohany ataoko surprise le izy fa finalement ohatra tsy zakako ihany nitazona le surprise hatramin'ny farany fa ho avy eo ny tale teknika nationale ny baolina kitra zay ho raisitsika ihany koa iresaka momba ny baolina kitra tsika rehefa eo satria Barea lasa ny Soudan zany hoe ny sport malagasy efa lasa mandeha mivoaka foana ary mitondra vokatra foana rehefa mandeha mivoaka iresaka an'izay tsika rehefa avy eo fa iverina kely ato anatin'ny tontolon'ny judo misy an'le hoe timady zay natao hoe andiany voalohany na de tsy voalohany satria niova le formule président nisy 204 judoka zany firena telo nandray anjara tamin'izany timady zany sao de afaka manome bilan kely président momba niny compétition iny ya eto moa te isotra sady araba manokana ny équipe-ny fédération malagasy de judo izay hita fa manomboka manana an'izay tsaikefa fo amin'ny raha ny resaka organisation no teneny ny zavatra azoko ambara amin'ny andiany voalohany izay ny karakaran'ny fédération malagasy de judo fa nisy marina fa nisy taloha tamin'izany mbola compétiteur fa maty tanteraka le timady zany alohan'ny ilazako an'izay angamba ny hoe inona le politique nitondrana azy zay angamba de hitatsika automatique le bilan ao anatiny ao resaka rencontre le izy ary fantatra zany araka le teneko tamin'ny voalohany teo maro le firenena te hanjay anjara raha tsy teny fotsiny ao zao France zao fa te hanjay anjara i Afrique du Sud zao fa te hanjay anjara izay zavatra zay tombotsoa lehibe misy ao La Réunion misy any Maurice fa izy rehetra reo miara resy lahatra hoe aleo concentrena any Madagascar le satria resaka organisation zany fa ambony be malagasy par rapport am'ireo firenena manodidina misy zareo mpitarika avy La Réunion mbola tsy nahita ohatr'ity i na Afrika rehetra koa miaiky hoe mbola tsisy compétition championnat d'Afrique tsara ohatran'ny tsara La Réunion zao président de gaka be hoe za ozy manao compétition tany an-dafy fa zay vao nanao arbitrage hoe manao oreety misy oreety sao de mangalana ray am'izany tsika natsika fandarana ya marina lay satria zay no lalàna fédération internationale fifanamoaka hoe misy an'ireny fitsarana vidéo de le mpitsara koa zany ampiny le olona le mijery an'le vidéo de fefa misy koa machine zany retardé an'le ianao zany mijery hoe ipon iny de vao mijery an'le machine izy mbola tara ato amin'ny machine de jereno tsy ipon iny de tonga de efa miteny izy amin'ny torkiwalkiny tonga de henile tsy ipon le teo iny zay mahatonga azy mba ny tsara tena hoe tena marina moa tsisy fa Andriamanitra rery any tena marina le eto ambony tany fa mba manakaiky ny marina zany raha ka bilan omeko zany fombiazana tanteraka aloha fahitako an'iny timady voalohany zay ny karakaran'ny fédération malagasy de judo iny raha ny mpanjay anjara tena nahafapo tanteraka raha zany 200 mihoatra 204 zany fa ny zavatra atahorako fotsiny zany satria ny andian'ny faharoa dia avril no nanaovana azy dikan'izay zany na ny ankizy malagasy anjay anjara fotsiny fa any amin'ny 500 miampy an'ireo firenena France, Afrique du Sud, Maurice sy Seychelles zay anjay anjara amin'ny taona ho avy io zany tena le
le lasa amy roa amby folo ala vao tapitra fa hitadiavana an'izay mila miasa mafy zany fédération malagasy ahafahana mandrindra an'izay zavatra zay satria tsy nitovy am'le timady taloha le izy fa vaovaoka de bilan koa moa afaka ambarako fa tena ny akabeazan'ny médaille zany lasantsika malagasy daholo asantsika ny akabeazana angambany asaitsika amin'ny manaraka président momba ny resaka grand prix ndray fa mbola lava be le resaka fa de misaotranao aloha nanaiky niaraka taminay androany fa iverana kely ako alohan'ny idirantsika amin'ny dokam-barotra vetivety satria dokam-barotra koa ny ainantsika de hiditra aloha ato amin'ny président Stéphane vetivety satria araka ny tenena teo hoe herinandro zao no mahafilohan'ny fédération ny tenisy anao inona zany zao no tombanezaka zay ho atao tombanezaka ve lazana zany inona ny vinavina zay ho ataonao avadika asa ao anatiny ity foiezaka ty ataontsika hoe hatramin'ny farantaona fotsiny aloha le izy moa efa voalazako teo fa le foiezaka reo zany le fandefasana le ankizy reo le andeha ho any apita any apita mandrapatapitra ny taona de ny fikarakarana ny championnat régionaux rehetra ary ny championnat Madagasikara zay ho atao amin'ny volana aogositra ny daty ny championnat Madagasikara moa zany ho tapaka miaraka amin'ny ligue rehetra amin'ny herinandro satria mila jerena koa ny calendrier ny bac sy ny examen sy ny fidirana sy ny vacances sy de manarakarak'izay isy masters toute catégorie zay ho karakaraina melo any amin'ny tokony izy any amin'ny volana novembre any zay ny fikarakarana le centre fédéral le fandalana ho hitanareo miandalana eny any ny pose ny première pierre ozy fitenenana azadinona azadino ny midi magnifique andeha hoany tsy ho adino tsisy olona ho adino mety ataontsika direct io ngamba naina fametrahana vato fehizoro vato fototra fa ny fanatikana mihitsy président naka tamin'ny géomètre efa tany niaraka tamin'ny architecte efa mandroso mihitsy zany ny asa efa mandroso ny asa fa manararoatra koa eto fa ny renforcement ny formation ny entraîneur sy arbitre de isy ho atao miaraka amin'ny fédération internationale de tennis mialohan'ny farantaona ary zay rahana miasa miaraka amin'ny comité olympique malagasy Rofina no voaka ny bureau mandrafitra ny fédération malagasy ny tennis ny bureau de ho tafapetraka araka officialy au ministère jeunesse et sport rapitso après-midi rapitso hariva de ny passation ho vita amin'ny herinandro ambony iny ako tonga de lasa zao zany lasa misaotranareo mirahalahy tonga nanaiky ho vahiny midi magnifique amin'izao latsinainy Pentecôte zao na de tokony nandehananao pique-nique anaraka tamin'ny fianakaviana ary de niaraka taminay teto faly de faly zay mandray anareo mirahalahy izahay eto foana raha ohatra ka misy ny fiara-miasa zay tokony atao eto foana zay indrindra fa ho amin'ny fampiroboroboana ny taranja ny tontolo ny fanatanjahantena